J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni fampalalam Vaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vaovao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Veriasina tanteraka ny antsoina hoe antenimera eto amintsika raha ny sary hita teny Tsimbazaza nandritra ity taona 2024 ity nojerena. Akoatra ny tsy fanarahan-dalàna, tsy nisy fionana vanina teo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta taoriny ilay fitsipaham-pitokisana na ilay motion de censure ny volana Decembre 2024. Tsy mipetraka intsony ny maro anisy eny amin'ny ivon'ny antenimera-pirenena ary manaprofo izany ny fividianana filoha-lefitry ny antenimera-pirenena eto amin'ny faritany n'Antananarivo androany. Antony solombavambahoaka miisa 710 amin'ny 230 amin'ny 100 no nifidy ny solombavambahoaka rafidy manana narson ankilany miantso ny gouvernemanta ara-dalàna ireo solombavambahoaka indrindra ny herisona amin'ny fasafasy ragnompitso. Mitohatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra eto amintsika ankehitriny. Ny tsy fanarahan-dalàna izay lasa fomba mampanao ka lasa ohatra ratsy ho an'ny fampiarana ny demokrasia. Nandisy ny filazana fa izy no tompony antoka tamin'ny fanapahana ny filahin'ny Kolo, ny vadiny tamin'ity androany ity. Manana olana ara-tsaina ary ara-pahasalamana ho itsy farany Kolo ka izay no nahatonga azy nanao izao abibiana tamin'ny tenany izao. Any ivelany, ny 10 Decembre izao no anaovana ny fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ao Egypte. Mbola mipetraka ho kandida manana ny herintsika rehetra andrombana ny fandresena i Abdel Fattah al-Sisi. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafoana amin'ny andrany tenako tomboky lasy tomboky vavy amin'ny tsy aliny alakamisy fafito ny volana Decembre taona 2024 ity aterina ny arab ary manasana ampitiavana anjony fampalalam vaovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany. Veriasina tanteraka ny antsoina hoe antenimera eto amintsika raha ny sary hita teny Tsimbazaza nandritra ny taona 2024 ity nojerena. Akoatra ny tsy fanarahan-dalàna, tsy nisy fionana vanina teo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta taoriny ilay fitsipaham-pitokisana na ilay motion de censure ny volana Decembre 2024. Matoan-dahatsoratra. Amin'ny ankapobeny, ny vahoaka no masy mandidy sy manao ny lalàna ao anatin'ny rafitra demokratika. No ny antony samihafa, ny antenimera izay misolo tena ny vahoaka sy nomena fahefana tamin'ny alalan'ny fifidianana no mandany ny nalàna. Araka izany, iverina fahalalana avokoa izay rijateny rehetra no laniny antenimera ka mifanaraka amin'izay voafaritry ny lalam-panorenana. Midika izany fa manana ny lanjany sy ny asiny ary mitazona andraikitra goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ny antenimera. Toa tsy hita intsony anefa io lanjan'ny antenimera io eto amintsika no ny antony samihafa. Maro ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra ary hita fa tsy misy asina amin'ity fitondrana ity intsony ny lalam-panorenana sy ny androm-panjakana, indrindra ny antenimera izay fahefana hampanao lalàna. Nilaza tamin'ny alalan'ny taratasy ny gouvernemanta fa tsy hanatrika ny fasafasy araka ny voalaza ny lalàna. Tsy fanarahan-dalàna zany fihetsiky ny gouvernemanta izany, hoy ny solombavambahoaka. Ankilan'izay, tokony hisy io fionana mivantana io, hoy ireo solombavambahoaka, ahafahana manao jeritodika sy mifanakalo mikasika iny fifidianana, nahitana osoka maro sy natao amboleditra farany teo iny. Ilainy solombavambahoaka ny mitondra ny etaeta sy ny fitarainan'ny vahoaka manoloan'izany amin'ny maha solombavambahoaka azy ireo. Ilaina ihany koa ny manao jeritodika amin'ny asa vitan'ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny 5 taona, indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Raha ny hita, tsy nisy ny fionana vanina teo amin'ny 2 tonta ny solombavambahoaka sy ny gouvernemanta taoriny ilay fitsipaham-pitokisana na ilay motion de censure ny volana Decembre 2024 lasa teo. Nitohy tamin'ny raharaha fanonganana mpikambana eo anivon'ny birao maharitra miisa 3, ny tsy fisian'ny LFR na ny teti-bolam-panjakana na simpanitsina 2024, ny fanenjehana ny filohan'ny antenimera-pirenena ho mpitarika vovonana mpanohitra sy mpanonga-panjakana raha nitady vahaolana niaraka
tamin'ny FFKM. Nitoedra raha politika mafana sy ny maro hafa, ka izao miafara amin'ny tsy fisiany fasafasa izao. Anahoana ny zava-misy eny amin'ny anteny miram-pirenena raha ireo no mitoy? Ny RD izay voalaza ho maro anisa aza, iny efa tsy nanaja ny consigne de vote androany iny. Izany hoe, misy ary maro ireo tsy resy lahatra intsony amin'ny foto-kevitra sy ny fomba fitondrana ny firenena ataony ny mpitondra. Teboka tsara ho an'ny mpanohitra raha iny zavanitranga teny amin'ny anteny miram-pirenena androany iny. Ny tantara no amaritra, ny tantara no itsara, ny tantara izay mbola hitoy ary tsy misy mahafantatra izay avoky ny ampitso. Araka izay efa natsidika izay dia tsy mipetraka intsony ny maro anisa eny anivo ny anteny miram-pirenena ary manam-porofo izany ny fifidianana filoha lefitry ny anteny miram-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo androany. Antony solombavambahoaka misa 20 amin'ny 2.30 no nisafidy ny solombavambahoaka rafidy manana narson ankilany miantso ny gouvernemanta anara-dalàna ireo solombavambahoaka indrindra hirsoana amin'ny fasafasy rahampitso ny alarana Efson. Solombavambahoaka misa 20 amin'ny 2.30 no nifidy ny solombavambahoaka rafidy manana narson nandritra ny fifidianana ho filoha lefitry ny anteny miram-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo. Manam-porofo izany fefa miamidina ny alazaina fa ny maro anisa voalaza fa hamafy orona eo anivo ny tsy androm-panjakana ity. Nambaran'ireo solombavambahoaka fa maro ny IRD no tsy manaja ny consigne de vote rehefa hanatao miafina ny alatsabato. Solombavambahoaka misa 470 amin'ny 2.30 araka izany no nifidy ny solombavambahoaka Naivora Oldin ho filoha lefitry ny anteny miram-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo. Tatritsika izay fa raha vao latsabato miafina dia betsaka ireo maro anisa tsy mitovy safidy amin'ny consigne de vote omenan'izy ireo mbola hitantsika porofo indray androany satria ny 20 azo ny solombavambahoaka rafidy manana narson dia mihoatra lavitra no ny isan'ny solombavambahoaka lazaina fa mpanohitra nefa kosa manara-dalàna. Eo amin'izay sehatry ny fanarahan-dalàna izay moa dia mbola hitantsika indray fa efa vonona nitsakitsaka lalam-panorenana indray ny eo anivon'ny gouvernemanta manapa-kevitra samy rery fa tsy hiatrika ny anteny mera amin'ny fametrahana fanontaniana miainga avy any amin'ny vahoaka sy ahafahany anteny miram-pirenena manao ny andraikitra fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta. Mazava loatra moa ny antony ary ny zavatra tiana ho lazaina ihany koa tamin'ny zavatra nitranga teto amin'ny anteny miram-pirenena dia voalohany indrindra aloha miroso ampasahina amin'izao fotoana izao ny tsirairay amin'ny fanehoan-kevitra. Tsy natao kilalao fa nisy fiainan'ny firenena hoy ireo solombavambahoaka, tsy natao fahalalovana ihany koa fa nisy fiainan'ny vahoaka malagasy. Ka ny gouvernemanta manokana moa dia manainga ihany an'Andriamatoa Prime Ministre mba anaraka ny efa voafaritry ny lalam-panorenana fa izay indrindra no ifitorany tsy fitokisan'ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny ary izay mihitsy no mahatonga ny erivelona rehetrarehetra eto Madagasikara manontany tena hoe fitondrana ho aiza atao inona ny firenena zao ve no tena everin'izy ireo fa ampandroso Madagasikara izay fa raraka ambany dia ambany amin'izao fotoana izao ary betsaka ny fanontaniana tokony hantefa amin'izy ireo eo anatrehany tany fahantrana latsaka ambany dia ambany eo anatrehany toe-karena izay tafahitsika tanteraka amin'izao fotoana izao inona no vahaolana inona no tetikasa hoentin' zareo tena ho azo antoka ve sa velirano pokaty salamy mahazatra. Rapitsehivina ny fasafasy izay iona ny solombavambahoaka amin'ny gouvernemanta. Fiaonana izay mampametra-panontaniana ny maro noho ny filazana fa tsy ho avy anatrika izany ny gouvernemanta araka ny taratasy tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena. Andrasana izay mety hitranga eny Tsimbazaza rahampitso. Fa niakatra tetsy anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état androany ny raharaha mahakasika ny babana fa ny Alban Rakotaroso sy ny orinasa anabakabaka Air France. Fantatra fa nolava ny fitsarana ny fangatahany baba Rakotaroso ny amin'ny tsy tokony anatanterahana ny fandroahana azy amin'ity orinasa ity raha ny didina voka ny fitsarana ny tolakandro teo. Henri Florian mitatry ny antsibriny izay. Tamin'ity androany ity no niakatra teny anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny conseil d'état i baba Rakotaroso na ifaniry Alban Rakotaroso. Ity faran'izay tsy ivina fa niarany Antsonjay ary nolazaina fa namoaka ny tsambarately ny orinasa anabakabaka Air France ny asany rehefa niakatra tao anatin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra ravavy iray.
io orinasa io no mikendry ny androana azy amin'ny asany amin'izao fotoana izao. Efa nandeha teny anivo ny tribunal administratif ny raharaha ny 17 oktobra lasa teo ary nandresy sy nahazo rariny tamin'izany ny babara Kotoarso. Nampiakatra ny raharaha teo anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana nefa ny fanjakana taorininy izay. Nolava ny fitsarana taoriny didy izay nivoaka ny tolakandro teo. Ny fangatahany ny amin'ny tsy tokony androana azy eo anivony ity orinasa ity. Ny valon'ny fitsarana moa zany dia azo lazaina fa miverina amin'ilay fakatoavana n'ilay fandroana ny albon zany ny valon'ny fitsarana androany amin'ilay sursis à exécution izay nanaovan'ny DLC ny fanjakana appel taty amin'ny conseil d'état. Ny toyan'ny raharaha zany dia miandry indray izahay ny requête en annulation izay napetraka tany amin'ny tribunal administratif et financier. Izay zany no toyany aloha. Manahy ny mbola isiny tsindry ao anatin'ity raharaha ity ny firaisan-kiny ny syndicat eto Madagasikara. Voatotoiny ihany koa raha ny fananjavan'izy ireo ny fanehoan-kevitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay aloha zany dia mahatsiaro mihitsy no hoe lasa mizotra makaiza ity firenena ity satria raha anatina débat télévisé izay ilay olona tsy miteny hoe aiza izy no miasa fa fanandry na aminy ao anatin'ilay débat no nametraka an'izay toeram-piasana izay no hitenenana an'ilay izy dia veriko fa mampalahelo loatra fa tena ny famohan-kevitra malalaka fa ny okevitra malalaka mihitsy no totoana zany amin'izao fotoana izao. Lasa izay metimety amin'ny mpanohana amin'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana zany no tsy atahorana intsony izao no miteny azy fa raha vao aty amin'ny olona mahasamy tsikerany ny mpitondra fanjakana na ny fanjakana dia atahorana daholo satria ny zavatra misy tsapa sy hita dia syndicaliste maro dia maro tamin'ity taona ity no victime an'izany zavatra resahana izany. Nangataka ny anemorona ny fitsarana tamin'ity androany ity ny fianakaviam-be ny syndicat noho ny fanampoana azy ireo saingy nolavina izany. Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana fantatra fa nolavina ny fitsarana ny fangatahany babara Kotoarso ny amin'ny tsy tokony anatanterahany ny fandroana azy eo anivon'ity orinasa ity. Nametraka taratasy mikasika ty raharaha ity indray teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany moa i babara Kotoarso sy ny teo anivon'ny firaisan-kina ny syndicat eto Madagasikara ny SSM ny andry ny omaly. Anasina araka izany mety ho toy ny raharaha. Mitoetra ny tsy fanaran-dalàna ataony mpitondra eto amintsika ankehitriny. Ny tsy fanaran-dalàna izay lasa fomba amam-panao ka lasa ohatra ratsy ho an'ny fampiarana ny demokrasia. Mitoetra any amin'izao fotoana ny fanitsakitsahan'ny olombitsy ny lalam-pandrenana eto Madagasikara. Araka ny voalaza ny 9/7 anatin'ny lalam-pandrenana manomboka ny andro anaovana fianianana na ny investitura ny fepitaona iasan'ny filohan'ny repoblika. Raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana mbola vao hitsakitsaka ihany koa tahaka ireo andinin-dalàna hafa ny voalaza ny andinin-dalàna io. Tsy mbola nisy akory ny firosoana tamin'ny investitura izay tsy hivina fa ho tanterana ny sabotsy 10 ny volana Desambra ho avy izao niroso tamin'ny asan'ny filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izay mitsipaka io 9/7 ny lalam-pandrenana io i Andry Rajoelina. Ahitana taratra izany ohatra ny fitarihan'ny delegasiona tany Dubai ho ravitsy taoriny namohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy ny fizarana fitaovana tamina tokantrano teny Andranomanalina sy Ampefiloha androany. Olana eto amintsika mitanilo amin'ny fampiarana ny sary sy lalàna ny rafitra manokana natao hampiatra izany tsy izy zany fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny mpikamana teo anivony antoko malagasy miara-miainga. Le tsy fanarahan-dalàna ne tsy voazao nisy efa nisy tsy fanarahan-dalàna foana hitantsika mialoha mandritra ary zao aoriana ny fifidianana filoham-pirenena zao. Ny olana amin'le tsy fanarahan-dalàna dia ilay rafitra tokony hiaro sy hampiatra le lalam-pandrenana no lasa mangina sy mitaza-potsiny ary lasa indraindray ohatry ny hoe piraitsy kombakomba amin'le tsy fanarahan-dalàna mihitsy. Le HCC no tiako resahana io zany
fantatry ny HCC tsara ny zavatra misy ao voasoratra ao anatin'io lalam-panorenana io. Ny zavatra ao anatin'io lalam-panorenana io le hitsakitsahan le olona sasany amin'izao fotoana izao. Dia eo anatrehan'izay nefa le HCC mangina tsy refeo rehefa mitondra requête any aminy ianao dia ny valiny dia hoe azo raisina fa tsy mitombona na tsy azo raisina sady tsy mitombona. Dia mampametra-panontaniana zany hoe rehefa iza no manitsakitsaka an'ilay lalam-panorenana, rehefa iza no manitsakitsaka lalàna dia azo andeferana, fa rehefa iza dia tonga dia gadraina na zavatra tsy dia misy dikany loatra ary indraindray no anagadrana an'ilay olona fa endrika fampitahorana sy fampiorohoroana fotsiny mba tsy tenenan'ilay olona. Izay ny tena olana any amin'ilay fitany ilan'ny HCC droany ilay izy tsika mazava tsara fa HCC tsy tena mampiatra ny lalàna araka ny tokony izy ary HCC mitaza-potsiny eo anatrehany tsy fanarahan-dalàna ataona antoky sasany na olona sasasasany. Ankilany, tsy tokony hisy olona ambony lalàna eto Madagasikara amatany demokratika azy ohatra ny fanazavana. Tokony hijoro fitaratra eo amin'ny fampiarana sy fanazana lalàna ireo rafitra natokana ho amin'izany. Ny fiantraikan'izay dia mazava loatra fa lasa ho fahazarana ve zany ny mahita hoe rehefa misy olona manambola manam-pahefana dia tsy azo atao ninina fa na lalàna ary azo hitsakitsahana. Ao anatin'izany demokrasia zany ny olona rehetrarehetra dia voafehy eo ambanin'ny lalàna daholo. Ny olana androany misy olona ambonin'ny lalàna. Zay ve zany le lasa pratika, zay le lasa fomba fanao politika dia lasa manahirana le izy satria rehefa natao ohatr'izay le izy dia lasa manahirana aveo any arina. Ohatran'izay hoe raha nisy olona ve efa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy tsony tsy mbola nilatsaka filoham-pirenena any arina any ary ve zany. Raha misy olona sinoa na karana na tsy fantatro tsy hoe fankahalana an'zareo akory fa raha misy vahiny ohatr'izany ve zany hirotsaka filohan'ny repoblika eto Madagasikara dia avelantsika hirotsaka ve izy zany satria efa navelantsika nirotsaka ny olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy tsony tamin'iny saritsary-pifidianana natao farany teo iny. Izay le olana amin'izy lasa fahazarany, lasa ohatrany hoe zavatra tsy mahagaga tsony fa hoe zany ve moa dia aniny lasa maivantsika le izy ny farany tsy tokony ho izay le izy fa ny zavatra ohatr'izany ianao rehefa mitondra ianao rehefa olona manana ny mahizy anao eto amin'ny firenena dia tokony mipetraka ho exemplaire, tokony exemplaire ianao amin'ny fampiarana ny lalàna ary izay lazaiko izay hoe ao anatin'ny demokrasia tsy misy ambon'ny lalàna. Tsy ivana, isany hotakiany vondro ny kandida nandritra ny hetsika mpilaminana, fitakiana fifidianana madio, mangarahara, ary ekeny rehetra iray volana lasa izay, ny anovana ireo rafitra misana ny fikarakarana ny fifidianana, dia ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny seni izany. Ireo rafitra ireo izay tsy mitsahatra mitanila eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, fa ihany koa miray tsokombakomba amin'ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa tojolana amin'izao fotoana ny fanamboaran-dalana Congo ihany koa ny orinasa égyptienne Samkret izay nahazo ny tsenam-barotra ny fanambarana ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Ny orinasa Samkret izay efa nandoava ny fanjakana malagasy 50 tapitrisa $, ho an'ny fanamboarana ny ampahan-dalana voalohany izay tsy misy tokotany hatreto raha ny zava-misy any an-toerana. Mitovy amin'ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa ny zava-misy momba ny fanamboaran-dalana ny Congo izay nahazoan'ny orinasa égyptienne Samkret ny tsenam-barotra. I orinasa égyptienne Samkret io izay voalaza fa tsara toerana tamin'ireo orinasa namaly ny tolobidy entina hanamboarana ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Antony, mikatso tanteraka ny fanamboarana ny lalana izay tsy maintsy ho vitaina mialohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 20 Decembre 2024 avy izao ao Congo izay ataon'ny orinasa Samkret. Mikatso tanteraka ihany koa ny fanamboarana ny ampahan-dalana voalaza fa 80 kilometatra amin'ny autoroute atao eto Madagasikara izay ataon'ny orinasa Samkret io hatrany. Any Congo, vola mitetina $520 tapitrisa no efa nomena ny orinasa Samkret anamboarana ny lalana amin'ny refy 720 kilometatra. Taorian'ny fitsiriana natao ireo ampahan-dalana vita, tsikaritra fa $3 tapitrisa monja ny tetibidin'ny asa vita. Vokany, tsy nentina andony ampahambola faharoa izay mitetina $720 tapitrisa intsony ny IGF na ny Inspection Générale des Finances Congolais. Ny eto Madagasikara, efa voaloha tamin'ity taona 2024 ity, ny $50 tapitrisa na manodidina ny 520 miliara ariary na 520 miliara FMG tamin'ny fanamboarana ny ampahan-dalana voalohany amin'ny autoroute Antananarivo Toamasina. Raha ny hita nefa
fa nitofana ireo fambolenimponina bizo kely ary mbola tsy ampy 20 kilometatra akory no vita amin'ireo ampandalana efa nandoavana vola ireo. Ho an'ny eto Madagasikara, ny 7 volana Novambra 2024 raha tsy hivina no natao ny fanaovan-tsony fanaraha-piaramiasa niaraka tamin'ny orinasa Egyptianina samy Greta izay anatanteraka ny asa fanamboarana autoroute sy ny fanjakana malagasy. Vola mitetina $240 no voalaza ho teti-bidy ny fanamboarana ny lalana ka hiakatra hatrany amin'ny $427 zany raha miampy ny etra. Nolanina tao anaty filan-kevitry ny ministra ny 12 Janoary 2024 ny fampidirana eto Madagasikara ireo fitaovana sy kojakoja rehetra ary ny milina anamboarana ny lalana. Ny volana May 2024 tonga ireo fitaovana ireo ka no irairaina sy naseho tany anaty tambazotra-tserasera fa efa tonga ireo fitaovana isan-karazany. Ankehitriny ny ato ny asa ary zara raha hita eny an-toerana ireo fitaovana ampiasain'ireo. Anahoana ny mety ho toyny? Mifanaraka amin'ny $50 efa nomena ny orinasa ve raha ny zava-misy eny an-toerana no jerena. Ny any ivelany izay tsy nanome vola raha tsy efa hita ny tomban'ny asa vita. Neto amintsika efa lasa ny $50 kanefa tsy hita soritra ny zava-bita amin'izany raha ny hita eny an-toerana atrandy. Dia ny ihany koa no entsika misainty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Découvrez de nouvelles sensations. La fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste,
Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passez un super Noël avec la Super App Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la Super App Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'arrières pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la Super App Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoany fampalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anjohy izany mahakasika ny Madagasikara Airlines avy hatrany ny antony sidina makany ivelany ho an'ny kompania pitaterana nabakabaka Madagasikara Airlines vokatra ny fantiantoka tamin'ny fomba fitatanana hoy ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetriny androany nambarany hatrany fa vola antapitrisany no fantiantoka teraka ny fandefasana ireo sidina makany ivelany an'ity kompania pitaterana ity ny orinasa Madagascar Airlines izay ilana tohana amin'ny lafiny maro anarenana azy raha ny fanazavana Christian Jimby. Nifantoka tamin'ny sidina anatin'ny kompania pitaterana nabakabaka Madagascar Airlines raha toka ny ato avokoa ireo sidina makany ivelany vokatry ny fantiantoka goavana nateraka ny tsy fahatomombanana isan-karazany teo amin'ity kompania pitaterana nabakabaka ity. Nambarany ministra amin'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany fa vola manodidina 7,000 ariary isam-bolana no fatiantoka teraka ity kompania pitaterana ity antony nahatonga ny fanjakana hampiato izany. Aritra ataona maro kosa ny fanarenana noho ny tsy fahampian'ny enti-manana amin'izany ka iandrandrana ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Araka fantatsika rehefa natao efa nafepetrany resta zany dia rehefa tonga teo i tale général Vaovao Thierry de Bayeul dia nametraka hoe inona ny fomba ahafahany mampiarina ny orinasa Madagascar Airlines izay nandalo fotoana sarotra avatra amin'ny nanorenana anazy zany nisy fatsiantoka be da be dia ny fepetra voalohany ny resina zany ahafahana hoe mahatonga an'io miverina amin'ny orinasa maleo tena dia tsy maintsy najanona ny sidina mandeha ny ivelany. Le sidina ny ivelany zany mbola patsahifiko fa sivy lafitrisa 9 milliards ny fatiantoka nateraka an'io isam-bolana. Dia zay tsy mieritreritra hoe tsy maintsy ajanona io fa manova ny paikady zany. Manoloana izany, teto-bola manodidina ny $100 avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany no kasain'ny fanjakana indraminy hanarenana ity kompania pitaterana nabakabaka ity. Raha ohatra ka hoe le plan le amerenana anazy hoe amloana sy afahatsika rehefa aveo iverina manana sidina manana avion hoe zay afaka mampitohy an'i Madagascar amin'ny ivelany zany dia nieritreretiny anatiny telo taona zay dia ny plan rehetrarehetra dia manodidina $100 millions. $100 millions zany misy vola indramina dia amin'ny alalan'ny fifanarana miaraka amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia rehefa aveo le orinasa tokony no aleo tena afaka mindram-bola amin'ny anarany manokana ohatran'ny orinasa tsy miankina rehetrarehetra reny amin'ny eo amin'ny nivon'ny banka dia fampindramam-bola tolo-mazatra zany na ohatra ka orinasa. Nankalazaina androany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aviation civile eto Madagasikara raha ho amin'ity taona ity. Isan'ny fanambina petraka ny anokafana ny abakabaka Madagasikara amin'ireo firenena rehetra. Andrasana aoriana izao ny paikady mahomby sy azo tsaim-pahitana no eo amin'izay fampivoarana ny sehatry ny fitaterana nabakabaka izay.
nandray fitantanana androany ny malagasy voalohany filohan'ny CCIFM na ny Chambre de commerce et de industrie France Madagascar itoy ary amafy manoloana izany ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy ny Frantsa indrindra eo amin'ny sehatry ny toe-karena hoy ny masovony Frantsa eto Madagasikara ilaina ihany koa ny fanamafisana ny tany-tandalàna ho iatran'ny ny fanazavana fitiny Kolo. Voalohany izao no ny siny malagasy mitantana ny CCIFM na ny Chambre de commerce et d'industrie France Madagascar ireo orinasa eo anivon'ny CCIFM izay ahitana mpandraira malagasy sy frantsay maro tanjona ny ahatonga ireo orinasa mpikambana ho fototra ny toe-karena eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ka ao anatin'ny CCIFM moa zany efa misy orinasa rehetrarehetra ao anatin'ny CCIFM efa fantatra fa orinasa malagasy na dia mpitantana anazy mety hoe misy vazaha mety hoe misy gasy tsy dia hoe misy mampiovana azy BTB zany fa ao anatin'ny toyan'ny fiainan'ny CCIFM ihany izy io ary afaka hitanareo koa zany eo anatin'ny membre ny bureau ny CCIFM tahaka ny azo tenenina hoe administrateur mifangaro koa zany ny malagasy ny frantsay ao anatiny eo. Raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny sehatry ny toe-karena izay hatrany miovaova ary mahatonga ny fandraharana tsy ho maro-toerana ny olana ara-politika ho hatrany ny filoha teo alohan'ny CCIFM efa nandraraha amantonany maritra ito antoerana. La situation à Madagascar, je l'ai trouvée il y a longtemps. Raha ny zava-misy eto Madagasikara efa hita hatriny ela tao anatin'ny 30 taona na tonga avako teto Madagasikara. Raha ny toerana misy ny toe-karena manokana hitako miakatra sy midina hatrany zany. Roa taona izay antenaina fa tsy totoy midina i Madagasikara. Raha ny taona maro nifanesy tsy anazava be nisy ny taona izay nanano sarotra tsy tokony anatena toe-karena vanona ny eto Madagasikara raha toka misy hatrany ny coup d'état isaky ny 10 taona. Ça ne peut pas se faire. Nanamafy ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara fa hiamafy ny fifanarahanm-piara-miasa eo amin'ny fanjakana roa antonta fototry ny fahamarin'ny toeran'ny fandrarana eto Madagasikara ho hatrany ny fanazavana ny ady amin'ny kolokolo sy ny tany-tandalàna. Oui, on peut l'espérer. C'est notre souhait, mais pour aller dans le sens de ce que disaient les présidents à l'instant. Afaka antenaina tsara ary amafisiko ny zavatra nolazain'ireo filoha teo. Mila volavolaina ny tontolon'ny toe-karena. Mila mafisina ny tany-tandalàna. Mila miady amin'ny kolikoly. Mila mahazo aina tsara ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny famatsim-bola ara toe-karena dia tonga maro raha feno ireo fepetra ireo. Za manokana mahita fa eto Madagasikara maro ireo orinasa frantsay malagasy manana fifandraisana any Frantsa. Dikan'izay misy finiavana amin'ny famatsim-bola. Izay manokana dia vonina hatrany ny amatsy vola any Madagasikara ho tombotsoan'ny toe-karen'ny ponina roa tonta. Car au bénéfice d'ailleurs de la croissance de nos deux populations. Tontosandroany ny famindra-pitantanana teo amin'ny filoha teo alohan'ny CCIFM sy ny filoha malagasy voalohany mitantana izany raha Arnosy Joanne. Tanjon'ny CCI France Madagasikara raha tsy ahivona ny fanomezana vahana ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa, ny famatsim-bola amin'ny fandraharana sy ny sehatra arabaritra amin'ny firenena roa antonta. Lafim-baovao tanteraka dia anatanteraka fivoriam-be kristiana eto Madagasikara ireo apôstôly avy amin'ny APE Rampitso etsy amin'ny gymnase Ankorondrano etsika izay natao anehoana ny herin'Andriamanitra sy ny fitorinana ny asa filazantsara raha ny fanazavana ireto farany izay manasa ny rehetra ho tonga anotrina izany. Ho totosaina Rampitso etsy amin'ny gymnase Ankorondrano ny etsika APE 324 na ny fivoriam-ben'ny kristiana izay tarihan'ireo apôstôly avy any ivelany. Ny gadina androany teny amin'ny serana mpiara-manidina ivaty izy ireo androany ho fanomanana ity fotoan-dehibe ity. We are honored to share with everybody watching on TV. Mizara amin'ny olona rehetra manaraka amin'ny televizionna Tomorrow, fa manomboka Rapitso Friday, zoma 8 o'clock, amin'ny 7 ora maraina the gymnase d'Ankorondrano, ao amin'ny gymnase Ankorondrano. there will be the biggest Christian gathering of the year. Isya fivorian'ny kristianina lehibe indrindra amin'ity taona ity. For the leaders in the kingdom of God, Ho an'ireo mpitarika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, everyone that believe, ny olona rehetra izay mino they desire to have a special encounter with God. maniry ny anana fionana manokana amin'Andriamanitra. Make sure Ataova azo antoka ny ahatongavanao 24. amin'ny APE 2023. Sorry. We're ready for that. Efa vonona atsika. I have my Isan'ny tanjona amin'izao etsika izao ihany koa ny amporisihana ny olona mba olo-pirenena vanina sy mahalala an'Andriamanitra raha ny fanazavana hatrany.
Zay a dia aporisika ny olona mba ho citoyen tsara, mba olona tia miasa, mba olona akatò ny fitondram-panjakana. Zay koa dia tonga mba hampianatra ny olona ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra sy hiaina amin'ny fiainana moraly tsara ary mba hifankatia daholo. Tena enikaja zay ny tonga eto a. Te hanasa olona aho mba hanatrika ny olona rehetra n'io conférence io ahita ny zavatra ataon'Andriamanitra ary mba ahitanao a fa tena misy tokoa Andriamanitra. Izy fanasitranana amin'io a ary izy fagagana mampitola gaga. Raha maheno mifeoko anao amin'izao ka marary, afaka tonga ianao rapitso. Andriamanitra hanasitrana anao ary izy a hikarakara ny zavatra ilainao rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Manomboka amin'ny 7 ora maraina araka izany ny fisokafan'ny APE 324 na ny fivoriam-ben'ny kristiany eto Madagasikara rahampitso ety amin'ny gymnase Akorondrano. Etsika izay natokana ho fitoriana ny asa filazantsara fa eo ihany koa ny hanehoana ny zava-mahagaga izay nolazain'Andriamanitra tamin'ireo apôstôly. Fa mandray anjara ary zava-dehibe amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny firenena ireo karazana voka-pikarohana samihafa avy amin'ireo siantifika malagasy. Amin'izao fotoana sakany ny fampiroboroboana izany ny fitadiavana fiara-miasa amin'ireo mpandrara lehibe afaka miara-miasa amin'ireo mpikaroka raha ny fanazavana trany. Mbola sarotra ny fitadiavana fifanarahanam-piara-miasa amin'ireo orinasa sy ireo vokatry ny fikarohana avy amin'ireo mpikaroka mivoaka eny amin'ny anjerimanontolo. Ilaina araka izany ny fanomezana lanja ireo vokatra samy hafa avy amin'ireo siantifika malagasy isian'ny fampandrosoana anatin'ny firenena. Azo lazaina fa efa miatra amin'ny fampandrosoana eto amintsika ny voka-pikarohana. Voalohany indrindra ny mpianatra mivoaka vato dia efa anisany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena satria maro amin'ny mpianatra atao amin'ny faculté des sciences no mitazona toerana ambony eto amin'ny firenena na any amin'ny industrie zany na fanjakana. Zay zany anisan'ny voalohany. Raha fehezina zany dia mivoka-pikarohana dia misy izay tonga dia azo ampiarina tanteraka any amin'ny industrie. Anisan'ny mety hoe sakana ve tsy sakana ihany koa zay le hoe partenariat zay zany no mbola tsy tena mipetraka raha hoan'ny any ivelany dia efa mipetraka le hoe B2B zany hoe business to business mangataka ny industrie dia tiany ataon'ny mpikaroka. Fa eto zany zay rafitra zay mbola andalam-pametrahana anazy tokoa satria ndraindray mety hoe manao recherche le mpianatra dia tsy fantatry le industrie ampiarana anazy. Zay ngamba ny atao hoe sakana mbola tsy tena tafampita tsara zany dia zay. Anietsy amin'ny faculté des sciences université Antananarivo manokana maherin'ny 2 isan-taona ireo tanora malagasy noliana amin'ny science ary mahavita zava-baovao isan-karazany. Manoloana izany nisy ny hetsika izay nokarakarain'ny faculté des sciences etsy amin'ny université Antananarivo ny journée scientifique izay tanterahina mandritry ny 2 andro. Tanjona ny ahafahan'ireo mpikaroka sy mpandraraha mifandray, ahafahana ihany koa manome lanja ireo voka-pikarohana samihafa. Lohahevitra misa 4 lehibe no trandrahina mandritra izany. Isany amin'izany ny tontolon'ny informatika, ny fahasalamana sy ny fanomezana lanja ireo arena voazanahary. Toy ny raharaha tany Tomasina dia nandiso ny filazana fa izy no tompon'antoka tamin'ny fanapahana ny filahin'ny Kolo ny vadiny tamin'ity androany ity. Manana olana ara-tsaina sy ara-pahasalamana ho ity farin'ny Kolo ka izay no natonga azy nanao izao abibiana tamin'ny tenany izao. Henri Florian. Nivoaka tamin'ny fahanginany androany ny vadiny Kolo taoriny nampalaza azy ho nanapaka ny filahin'ny vadiny ny 20 Novambra lasa teo izay niparitaka teo anivony tambazotran-tserasera maro samihafa. Nandiso io filazana io ity farany araka ny tava izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Nilaza ho nahita zavatra hafahafa i Kolo ho ny vadiny nanomboka ny marianany alakamisy 20 Novambra io izay no niteraka io olana io ary niafara tamin'ny fanapahany ny filahiny. Malahelo be za amin'ilay zany vosikosika nanao ilay zavatra tsy natao. Zay gn'antony ijoroako aketo. Misy fotoagna anginana, misy fotoagna itenena. Fa za tompoko tsy mavita anjagna amin'ny vadiko mihitsy. Ary matoa zany mitondra anazy izy nivolagna taminahy izy ndesika jusque tamin'ny toby izy fitiavako anazy tsy mavita anjagna aminanjy mihitsy za. Isika itsobiny jusque amin'ny toby zany ny sarotro amin'ny andeha mitondra voko mandeha mitany misy toby zegny.
zany nagneky bikipo aminanjy hitondra tragno aminanjy tsy nataoko nakivy anazy zegny na dia izy olona tsy salama aza fa fitiavako anazy fitrasako anazy tsaboko anazy tamin'ny poly mitezana eo amin'ny plasy za mitondra voka mivolagna maromaro zao tegna tsy havitan'izany amin'ny vadiko mihitsy satria ray aman-dreniko sahirana dia tsy havita hiteza raika za ary matoa zany nitondra anazy mandeha ziska mitombo fitiavako anazy. Namafisin'ireo ray aman-dreny ny vadin'ny Kleto fa tsy nisy na ino ikikika izay nataon'ny Kleto raha tena ity vadiny ity tokoa no nanapaka ny filahiny. Namafisin'ireo ray aman-dreny ny vadin'ny Kleto fa tsy nisy na ino ikikika izay nataon'ny Kleto raha tena ity vadiny ity tokoa no nanapaka marina ny filahiny. Tsy hita nadritra ny fotoana lava ny alin'io 12 Novambra io Kleto raha ny fanazavan'izy ireo. Efa nazavazava andro 100 metra eo na 10 metra eo keo nahitagna raha voalohany. Igny zegny nagnarahana ananjy tetiny rao tety lalagna regny. Nagnaraka ny fokon'olo jiaby ndeny zaha le man telefony magnanjo. Le mahita rao magnanjo atô misy raha lasigny zay mandeha mizahigny olo jiaby mirogno agny le afaka miazakazaka. Ke le taloha zegny antanety le tagna rao afa mantanety nandomoko tany. Misy le tangoraka le raha mitebo fontry be igny misy ahitra atao ambony diany amin'izay. Igny zegny nagnarahana ananjy. Tsy ampy 4 kilometra nahitagna le raha nidiagna izy hita. Ke eranera tamin'ny fito regny izy hita. Ke izy efa tonga agnaty laky natangona. Nahitako tarihiny Kleto. Raha nagagany aminanjy fogna izy amin'ny zavatra nitranga io tsy naharegnesiny feo na izovy izy hafatrafatra na niantsovonjy. Ke sadekitra zegny zay hatramizao amin'ny raha nahazo ananjy. Ke nany fagnahy zegny tsy hainy atao jusque zao zeo wala tsy mahafantatra zay raha nahomby ananjy. Raha ny fantatra raha pitsy no hiakatra fitsarana ao Fenorivo Atsinanana ity raha fanapahana filahina ity. Vaovany amin'ny faritra dia manoloana ny filazana fikarohana mikasika ireo teraka golozary amin'ny rahalahy mipetraka ao amin'ny cité Golama Mazava Ilomahajanga dia nanao fanambarana omaly tolakandro ny fianakaviany fa rara adany io navadika zavatra hafa sy fanendrikendrehana ny avanio. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Nanaitra ny fianakaviana rehetra avy ao amin'ny cité Golama eo Mazava Ilomahajanga ity video recherche izay miparitaka amin'ny tambazora tserasera ny amin'ny fikarohana ny Golzar Malik Khan sy ny rahalainy Golzar Zuber Khan araka izao fanambarana manaraka izao. Zao papany Zuber sy Maliky dia zay fianakaviana sy mpiaraka mivavaka amin'ny mosquée Al-Fala dia manao zao fampilazana zao malahelo zahay amin'ny zavatra endrikendrika atao amin'ny zanako lazaina fa famon'olo menansy olona mibasy nefa zavatra hafa no ambadika an'io tantara io. Resaka ady tany zany izy io dia mila vadika penal dia zanako miendrikendrehana atao zavatra ohatran'izany. Dia malahelo zay zany miaraka amin'ny jorety miaraka amin'ny mpiaraka mivavaka mba manamarina fa zanako tsy manao zany zavatra zany. Raharaha ady tany ao Petite Plage Ambourvy no ao ambadika ity raharaha ity ho iatrany ireto fianakaviana ireto no ny fisiny ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara iray avy ao amin'ny faritra Marambitsy atao anatin'ny faritra Boeny izay mila akankeriny ny tanin'ireto fianakaviana ireto ka izao navadika zavatra hafa izao indray. Tsara ho mariako fa zahay amin'io tany io dia manana taratasy mazava tsara fa io olom-boafidy io dia isisika forcé amin'io taninay io dia malahelo zay zany noho ny hoe izy olom-boafidy dia bebe setrasetra mila andravany io taninay io dia malahelo zao zany amin'le zanako anaovana video recherche nefa zaza tsy naninona tsy manino mila hogadrana fahatany zany zanako reo amin'izay zay milefitra ho lasany bodry taninay ho lasany fahatany karaha io dia eto zao tompoko manao antso avo amin'izay mpanao fanjakana rehetra maefa ao ambony ao mba hanara-maso akaiky amin'ity zavatra ty. Nanamafy hatrany ireto fianakaviana ireto efa misy ny taratasy de saisissement efa nivoaka mikasika ity raharaha ity.
amin'ny maresaka avy any ivelany dia ny folatra amin'ny 12 Desambra izao no anaovana fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany any Egypte. Mbola mipetraka ho kandida manana ny herintsika rehetra andrombaka ny fandresena i Abdel Fattah al-Sisi. Ny tenany izay 40 taona mahery teo amin'ny fitondrana ary izao mikasa noho ny mandat vaovao izao. Raha ny tsikera mandeha ankehitriny ametraka azy amin'ny toerany amin'ny taona 32 indray ity saritsarina fifidianana izay efa fantatra ny fandreseny ity. Ny tenany izay nanova ny lalam-panorenana ny taona 2022 na ahafahan'ny rotsaka fanteliny ary nanitatra ny fompiasany ny filoham-pirenena ho an'ny enitaona raha efa taona izany teo aloha. Manakatona ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-piona ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.